Manolotra pifaliana io kosa ny teny filamatra ny kilasy voalohany eo anivon'ny UEFA ASM raha manohy atrandry sy ny hetsika fanaony amin'izao akatoko ny fety izao. Nanakoaky ny irapiravravona Noël pifaliana io maraina io tetsy amin'ny akany avoko faravohitra. Tonga vahiny tokoa mantsy izy ireo dia tsy iza fa ireo mpianatry ny kilasy voalohany avy eo amin'ny sekoly UEFSM Andravoahangy nitondra izay voatsirambin'ny tanan'izy ireo sakafo sy vatomamy nozaraina tamin'ireto ankizy toa azy ireo mba hiara-mifaly amin'izao fety Noe sy ny farany taona izao. Ankizy vavy 440 hatramin'ny 440 taona miisa 430 no beazina ao amin'ny akany avoko. Ny akamaroan'izy ireo dia zaza nani, ny sasany zaza niaran'ny fanolanana sy herisetra, ny hafa kosa zaza very na narian'ny havany toy ny fandresena 440 taona. Mafinaritra be anao ny resaka azy ireo satria ankizy beazina mitovy aminay. Ny afotoana kely dia niasa tany ivelany dia avy niasa tany dia niroasy ny patro dia tsy nahita tankalia dia nanatona polisy dia lasa tonga amin'ny fitoerany ity. Mafinaritra be anao karazana zareo na satria beazina amin'ny fivavahana, beazina amin'ny asa tana. Didim-pitsarana avy amin'ny mpitsarany zaza no mametraka ireo zazavavy ireto ato amin'ny akany avoko faravohitra. Miisa 7 ny mpanabe ato izay tarihan'ny Taleny Pastera Rakodivao Erimalala. Irasidi ary korana no niarahan'ny mpianatry ny UEFSM nandravaka ny fotoana tamin'ireo zazavavy miisa 430. Nofaranana tamin'ny fizarana ireo zavatra nentin'ny mpianatra kosa izany.